Ny 7 novambra 2024 no nameka ny fatifototra voalohany ny université ho an'ny faritra Menabe ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina atao Bekonas ao amin'ny commune ambanivohitry Bemanonga, ary ny société Green Rose no niandraikitra ny asa ka tokony nahatra efa-bolana ny asa tamin'izay saingy tsy vita hatramin'izao. Toy izao moa ny apahany tamin'ny lahateny nataony Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina nandritra ny fametrahana ny fatifototra n'ity université ity. Rehefa niresakantsika nametraka ny fanamby ao anatin'ny velirano izay natao dia hoe fanatsarana ny tolon'ny fampianarana na fampianarana ambaratonga voalohany, faharoa fa indrindra ny ambaratonga ambony na any amin'ny université. Nataontsika velirano ny anatsara ny fampianarana. Betsaka amintsika ny tsy afaka mandeha makany ivelany mandrato fianarana. Toy nefa ny zanaka malagasy mendrika ny hianatra amin'ny université tsara sy manara-penitra marina sa tsy marina ho ianareo. Zay ny mahatonga antsika eto androany hoe ny université atao eto Menabe dia atao vitrine ny université manerana ny Madagasikara satria mandalo eto daholy ny abizatany rehetrarehetra. Ho ajorontsika eto amin'ity toerana ity ny université manara-penitra ho an'ny mpianatra ny université fa indrindra ho an'ny olona rehetrarehetra ty amin'ny district anankidimy, zany hoe ao amin'ny district ny Manja, ao amin'ny district ny Beloha-sur-Tsirbina, ao amin'ny Miandrovazo ary ny ao Mahabo, dia mba ho tonga eto daholy. Ary horeharehanareo satria université io dia tsy omena amin'ny tany université any ivelany reny ny zavatra ho ataontsika eto. Misy amphithéâtre zay ao hitanareo eo, fa amphithéâtre zay tena manara-penitra. Ny salle de classe, ny salle de cours manara-penitra. Fa indrindra n'ity zavatra ho teneniko aminareo eto amin'ity université ity dia ametrahantsika internet na wifi haut débit, ametrahantsika salle informatique dia ao nareo manao fikarohana mba hitovy ny mpianatra rehetrarehetra any ivelany any ary tsy adino amin'izany nareo eto Menabe fa dia ho ataontsika farak'izay raitra, farak'izay tsara ny université ataontsika eto amin'ity toerana ity. Tsy misy district tokony adinontsony manomboka zao. Afaka heritaona farafahelany dia ho vita ity université ity, zany hoe amin'ny toko mpianarana manaraka dia fa adony nareo mpianatra ato amin'ny université no mianatra. Campus universitaire ho fanatanterahana ny velirano, fanabeazana ho an'ny rehetra, fananganana ny université ho an'ny faritra Menabe. Ny filohan'ny République ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina, ho tony ny ramatoa professora Blanche Nirina Richard, ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy, dia natao androany fa 7 novambra 2024. Tateorina dia nafindra toerana indray ary mbola tao amin'ny commune ambanivohitry Bemanonga ihany saingy tsy nisy asany toy ary mbola nifindra indray ary fa toy ny teo aloha hatrany ity fotodrafitrasa goavana ho an'ny faritra Menabe ity raha ny volana aprily 2024 notokanana ny dortoara ho an'ny université ny faritra Menabe izay mazaka mpianatra 300 hatramin'izao anefa dia mbola tsy afaka ampiasaina ity fotodrafitrasa ity satria mbola tsy vita ilay université. Koa manoloana izany dia manao antsoava amin'ny filoham-pirenena sy ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy Ramatoa Tinamirana Ontina Gloria izay ben'ny tanànany commune ambanivohitry Bemanonga mba hamitana io université io satria manampy amin'ny ray aman-dreny amin'ny tsy fandefasana ny zanany andrato fianarana any lavitra tsony ny fisiny ity université ity hoy ny ben'ny tanàna ny commune ambanivohitry Bemanonga. Manana an'io fotodrafitrasa ary tena efa vita mihitsy ny dortoir d'université atao amin'ny commune rurale Bemanonga isika, izay tsara dia tsara tokoa fa mba mangataka amin'ny tompon'andraikitra mikasika ny sekoly ny université izay mbola tsy manomboka hatramin'izao dia mba te hanaitra fotsiny zahay ato amin'ny commune hoe mba andao re mba ataontsika izy iny satria efa vita ny dortoir antsika dia miandry fatratra n'izay université izay ny atao anivon'ny commune rurale Bemanonga tompoko. Satria raha mianatra ny Antsirabe ohatra ny ankizy na ho any amin'ny grande ville dia tsy lany frais, tsy sahirana ny ray aman-dreny
fa dia eto toerana ihany no manatanteraka an'izay fampianarana izay. Raha ilay dortoara moa no jerena amin'izao fotoana izao dia efa manomboka misy vaky sady ity fotodrafitrasa ity, na dia mbola tsy nampiasana ary na dia efa nitokanana tamin'ny taona 2024. Ahina no mety ho fahasimbana amin'ity dortoara ity manoloana ireo vakivaky hita amin'ny rindrin'ity dortoara ity.